tafiara-dalana eto ndray tsika rivijery ajaina amin'ity takarivany alatsinainy fa 7 ny volana oktobra 2024 ity miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy asiana ampiany sika ny tokatrano any anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity alina ity avy hatrany ary diditra amin'ny fanondranana tsokosokony arem-pirenena isika sy eo amin'ny tontolon'ny toekarena tsy embotra fa andrainy andraiky ny hatramin'ny farany ministry ny vola sy ny fitantanam-bola manoloana indrindra ny fikasana anondrana volamena tsokosoko izay milanja 420 faingo 420 sy 700 kilao tratra teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny farany volana septambra lasa teo reo zay rentsika indrindra ny sary mirakitra izay na iza ireo tompony ireo volamena milanja 420 kilao faingo 420 sy 700 grama izay tratra teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato sy ireo izay voaroroy ao anatin'izany raharaha izany dia ajanona eny anivon'ny banky fobe ireo volamena ireo ary ny fitsarana no tompony teny farany raha nambaran'ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola Gervais Rakotomanana no amafisiny fa mbola eo anivon'ny banky fobe ny Madagasikara ireo volamena amin'izao manara-masakaiky ny fanadiadinany avy eo anivon'ny fitondrana fobe ny fahatseranana sy ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ilay nitondra ny volamena kosa dia any an-tanimora amin'izao raha voafaritra ao anatin'ny lalàna dia azo atao ny fifampirarahana eo amin'ny fanjakana sy ilay ny kasa amoaka volamena raha toka manefa ireo etra samihafa mifandraika amin'ny fanondranana izy miampy ireo lamandy voafaritry ny sampandraran'ny etra sy ny fahatseranana nilaza ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola fa nanadiady ilay mpanondrana tany Ivato saingy tsy nety nilaza ny tena tompon'ny entana na ny mpiray tsy kombakombambiny na afrina no efa nanao izao fanondranana tsy ara-dalàna izao izy ireo manoloana izany dia nilavina ny firosoana amin'ny fampirarahana mba ahafahany fahatseranana miroso amin'ny fanadiadiana lalina ankoatry ny fanondranana tsy ara-dalàna dia ahina ihany koa ny isian'ny resaka fampitsim-bola sy kolikoly ao anatin'ity raharaha ity ny fanadiadiana ataon'ny fahatseranana dia anatevenana ireo antota-baovao alefa eny amin'ny chaîne pénale nambaran'ireo mpanao fanadiadiana moa fa ireo rakitsara hita amin'ny vidéo de surveillance dia ahafahana mahita ireo mpiray tsy kombakomba teny amin'ny toerana tamin'ny fotoana io